Miaravatsika rehetra indray manaraka an'ity serasera 3 minitra ity a. Ity tokotany indray no miverina manao an'ity vlog ity satria efa manomboka mazava ny andro. Zavatra anankiray tiako zaraina androany dia mikasika indrindra ny fomba fampiasana ny Facebook. Facebook moa zany a amasia-piarahamonina azy, tambazotra-piarahamonina dia nataon'ny tompony indrindra mba hisiany fifaneraserana. Dia araka ny efa fantatry ny maro aminareo hoe manana namana 10,000 koa 10,000 latsaka roa eo foana. Dia misy olona mangataka hiditra. Dika izay zany tsy maintsy manala namana satria mahafinaritra koa mba mahita namana vaovao, mba misy experience vaovao tsy fantatra inona ny tena tadiaviny a, dia tsy maintsy manala zany aloha zay vao mboka mampiditra. Dia eo amin'izay zany le mitratra an'le safidy hafahafa hoe iza no esorina dia nametraka lisitra kely fohifohy ako ahafahana mamaritra ny olona anankiray hoe mafana fo eo amin'ny Facebook. Dia izay tsy mafana fo no ezahako esorina ahafahany sasany miditra. Ny atao hoe mafana fo aminah nefany a tsy voatery hoe manaraka ny zavatra teneniko rehetra, mikomanté ny zavatra teneniko rehetra, manao j'aime ny zavatra teneniko rehetra, tsy izay mihitsy fa ny ataoko hoe mafana fo dia ireo mandray anjara en Facebook. Ataontsika hoe mamelona an'le Facebook efa nanana tambazotra sosialy eo atramin'ny Facebook ako mbola mandeha izy amin'izao namana.serasera.org. dia izay ny toe-tsaina iainako anatin'ilay zany hoe misy ny fifampizarana, tsy mandeha ila zany le fifandraisana fa mifamaly, fa iza zany no azo faritana hoe olona mafana fo ao amin'ny Facebook. Voalohany indrindra aloha dia manaraka namana izy, zany hoe mandray anjara amin'ny namany, ohatra hoe manao réaction amina zavatra tenenin'ny olona namany hafa, manao j'aime, misy tiany dia lazainy hoe tiany, misy tsy tiany koa dia lazainy hoe tsy tiany. Dikan'izay zany hoe présent izy zany hoe ao izy ao Facebook. Dia ohatran'izany koa mametraka hevitra izy, manao commentaire amin'izay zavatra hitany mahaliana anazy na tsy mahaliana anazy, na dia hoe meme fotsiny azy izy. Dikan'izay zany tsapana hoe namaky an'ilay zavatra izy dia afaka manome hevitra momba n'iny zavatra iny. Dia eo koa mamaly ny hevitra petraka izy, zany hoe ohatra hoe mametraka hevitra ianao amin'ny zavatra teneniny dia mamaly izy, zany hoe mandray anjara bebe kokoa hatrany izy zany. Mazava ho azy hoe mametraka zavatra ao amin'ny profiliny izy ao amin'ny rindriny manovaova sary koa izy indraindray. Zany azo atao hoe mafana fo daholo. Alohan'ny amafako namana zany dia mijery hoe sao dia mba mafana fo ihany reto olo reto. Miditra amina groupe ihany koa izy amin'le vondrona reny zany mandray anjara, manontany, mamaly, dia hitanao hoe inona ny vondrona izay mahaliana anazy. Dia indraindray koa izy mizara page na mizara izay zavatra mahaliana anazy eo. Dia avy eo izy liana amin'ny zavatra partagénao koa. Ka raha ohatra zany ianao tia hafana fo amin'ny Facebook, za tsy miteny hoe mafana fo ao murako na mafana fo amin'ny zavatra ataoko ireo zany critère na hoe tsy hoe fepetra angamba fa hoe teboka vitsivitsy ahafahako miteny hoe ty olo ty mafana fo. Mampiasa an'le Facebook araka ny ampiasana anazy, tsy miditra amin'ny resaka mandany fotoana ny Facebook, misy ilana azy ny Facebook, fa hoe manaraka an'le antony namoronana an'le Facebook ve ianao, satria izay anisan'ny antony namoronana anazy dia izay ilay lalao. Dia raha ohatra ka hoe misy namana somary voafafa dia aza manafa, afaka mifanaraka foana iny amin'ny zavatra hafa zany tsika, fa ezahako tazomina zany izay isaky mamafa hoe olona mafana fo ve sa olona tsy mafana fo. Manana ny antony ny olona tsirairay mampafana fo anazy, ao aloha ny hoe fitiavana an'izy na tsy fitiavana an'izy, fa eo koa ny hoe mety hoe tsy fahafahana, fahasahiranana, tsy mampanina zany, fa rehefa afaka indray ianao miverina. Zay zany fa dia mametraka velomantsika indray ezahana atao matetitetika amin'izay ty serasera 3 minitra ty arakaraka ny fahafahana hatrany. Dia raha ohatra mbola tsy nanao an'le s'abonner dia afaka manindra an'le s'abonner eo ambany eo. Veloma daholo indray ary.